Miarabanao namako manaraka ny fandaharana izay mahalinanao, tianao, tsy fonao ankafizinao androany ny hoe miaraka amin'Andriamanitra. Anio miaraka amin'Andriamanitra dia mitondra ny lohateny hoe miasa ho an'Andriamanitra. Miasa ho an'Andriamanitra. Petera voalohany toko 7:5 farany. Miraisa saina ianareo rehetra, miaraha-ory, mifankatiava tahaka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mifamindra-fo, manetry tena. Toetra ilaintsika olombelona amin'ny samy olombelona antsika ny malemy fanahy, ny manana famoram-po, ary tsy tokony hamenatra antsika mihitsy ny malemy fanahy sy be fangorana amin'ny hafa, indrindra ireo olona izay mania tsy mahalala an'Andriamanitra, tsy tia an'Andriamanitra. Rehefa tojo zavatsarotra ny fiainan'ny fanahy anankiray dia manome torohevitra azy ny hafa. Indraindray torohevitra tsy mahasoa fa mety hanala ilay fahasahiranana mandritra ny fotoana fohy. Tsara ny manome torohevitra. Fa ny olona amin'izao fotoana izao, amin'izao vaninandro iainantsika izao, dia lazaina antsika. Efa fantatsika rahateo fa ao anatin'ny tebotebo isan'andro, ao anatin'ny rotoroto isan'andro, ary mitady vahaolana amin'ny fomba rehetra mba hananana fiadanam-po sy fiadanan-tsaina. Aoka ho tsaronintsika mandrakariva izay azo ny fakapana sy ny fitsapana fa Andriamanitra dia mamonjy antsika amin'ny fahafatesana, amin'ny fahakiviana, amin'ny fahatsopana tenana. Aoka ny fanahy rehetra izay anarina sy atoron'Andriamanitra, ahatsiaro fa izay rehetra anarin'Andriamanitra dia tiany sy fahaiziny. Izay rehetra tiany dia anariny sy fahaiziny. Ny mpiasa vontony fanahy ny Kristy dia hiambina amin'ireo fanahy izay ianjadin'ny olana, ianjadin'ny teboteby, aza mitsahatra, aoka tsy tsahatra hiasa ho amin'ireny fanahy raha mbola misy taran'ny fanantenana ao amin'izy ireny. Izao no ambaran'ny fomba fiteny vahiny anankiray. Raha mbola misy aina dia misy fanantenana. Raha mbola misy aina dia misy ny fanantenana. Ka amin'ny olona rehetra na dia efa very fanantenana kivy mamoy fono ny fiainana sy ny toe-javatra eto amin'izao tontolo izao aza, dia ampahirezo izy, omeo fitiavana izy. Aoka ho mpamindra fo, ho mpiantra amin'izy ireny isika. Aoka alefahana amin'ny fitiavana sy ny firaisapo ny fomba fiteny, ka tahaka izay nataon'ny Kristy ho antsika rehetra no mba ataontsika ho an'ny hafa ihany koa. Taddio tsara fa toy izay ataontsika amin'ny hafa no ataon'ny Kristy amintsika ihany koa. Aoka ho mpiasa izay mitonona ho zanak'Andriamanitra isika ka hampiatra sy hiaina ireo lesona izay nomeny Kristy. Anio miaraka amin'Andriamanitra ary inona ny lohahevitra? Fangoram-po, fitiavana ho an'ny olona rehetra, indrindra ho an'ireo ketraka sy kivy very fanantenana noho ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Izany no lesona ampitain'Andriamanitra aminao, amiko, antsika rehetra isan'andro ndeha hanapa-kevitra ka olona mpizara fitiavana amin'ny hafa dia ny fitiavana, fangorana sy ny famonjena. Dia hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao izahay, nomenao lesona indray, miavao ny fanoloran-tena, fa ho volenao aty anatinay ny fitiavana ahafahanay manana fangoram-po amin'ny hafa. Tahio izay Andriamanitra ao, ary omeo izany herinao, ny toetranao, ka hanaparasaka izany amin'ireo manodidina anay, indrindra amin'ireo kivy sy ketraka noho ny adiny fiainana. Misaotra Tompo fa mampahery, mamaly vavaka ary manome fanantenana ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanonana ny vavaka. Amen.